ato koa amin'ny voninahitra ho an'ny tompo tenenako an'izany sy zany masina fa Jesosy ihany io dia ato le batisa amin'ny hafa mihira rivosolo lehibe mihira anao batisa amin'ny hafa sy ny fanahy tanao ny fanahy ny afo masina ny fanahy masina agnatao hoe afo masina afo masina izy io fa tsy hoe ilela afo ro anao batisa raha mipivavaka tsy hainy manao batisa amin'ny lela afo fa tamin'izahay mbola ny gentilesa mpimasina be manko ny dadabenay dia manao batisa amin'ny afo zay sady manao batisa amin'ny rano be fa manay aletiky mipito eo ny tsy mampitovy anazy amin'ny fanaovana fivavaka aletiky mipito miakatra dia mipito midina zay le batisa ny mpimasina zay amin'ny rano ary sempoly ela be tena mifoka mihitsy milely vao avela misy adiny ray ngamba latsakely ajanonao eo zany ny mpimasina amin'ny rano eny amin'ny afo arehetra le afo dia samy mandika ambonin'ny afo zay le mamaky afo zay le hoe batisa amin'ny afo masina zay koa masina iray roa zay mbola afo ihany alana ny bozaka fehezina regny anaova trano regny misy telo fe naefatra arehetra avy azy arehetra dia mbampy voanay lola atao batisa fa zay kosa tsy amin'ny alalany hoe vavaka fa amin'ny alalany masina dia vita batisa izay ka tsy batisa ny filazana azy fa fanafahana nefa tadibio tsara fa mitovy ihany izy io satria tamin'Andriamanitra le raha vinalany le mpimasina tahaka ny photocopie-vany zany hoy Jehova raha ny zanaka no manafaka anareo fanafahana le batisa fanafaha ary fanapahozina no fanapahota ka le batisa amin'ny afo zay tenenany baiboly tsy hain'olombelo manao an'io ary tsy hainy malagasy fa i Jesosy ihany mahalala Jesosy no manao batisa fa ny fitondrany fiangonana dia afo ny fanahy masina nefa tena afo le izy tena afo fa tsy hoe afo ny fanahy masina fa tena afo tena batisa amin'ny afo mihitsy fa le fomba fanaova azy tsy hainy fiangonana tsy hainy izy reny mahay anazy ka raha zaho zany nanao batisa amin'ny afo haiko te zato nampianariny azy zany fa tsy ampiasaiko zany ankehitriny satria efa miara-miaina amin'ny zanak'olombelona ankehitriny tsisy olombelona dimanjato tao ntsony am'izao fotoana namako zao fa za raha ngamba olombelona farany mahatra zato taona mbola misy na sivy taona vaziny tao olombelona tao nefa talohan'izay tany mbola nahalala le batisa amin'ny afo ny olo ataontsika hoe any amin'ny eninjato taony aka tao na dimanjato tao tary mbo nahalala soa ina le batisa amin'ny afo ka zao ka nazy hoe tatele zany tsika nazikany andafy tsy hainy ntsony ina batisa dika batisa amin'ny afo tsy hainy zany nefa za mbola mahay ampiretina ny afo dia mirehitra tsara dia samy mandika ambon'ny afo daholo misaoty ambon'ny afo zay ohatra hoe batisa ny afo dia miteny amizay zao la misaoty elo hoe za manao batisa anao amin'ny afo ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy dia mety aby zany fa noho ny vavan'i Jesosy Kristy ny teny hoe zay tsy nateraky ny rano sy izay mahatonga lola aletika anatiny Rano.